Reto avy no ame aina ny tantara. Terizora Kotarvelo, ny miaramila famarinana ny Edoara Miarajatovo, Tsikira Miarajatovo, Rantaso Benja Verotina, Raelinor Benja Nirina Lalaina, ary Raharso Dina Nicola. Asa zao raha ato zareo ry tiana sa tsy ato? Ohatran'ny vovaravarany e? Tena mina fa tena ato mihitsy zareo ka. Io koa izay dada io tazako andavarangana io koa. Ody ry dada? Ody io. Reny ankizy Ramatoa. Reny izy mivady kely fa tonga mangatsika. O Ramatoa, aiza ianao e? Fa misy inona e? Aiza nareo ato e? Ay ve nareo mivady kely e? Mandroso raha ankizy a. Mandroso nareo mivady, mahafinahitra ery mijery nareo mivady kely zany a. Ampandrosory ankizy reny io. Sy dada koa zany dia manao aloha dada e. Manao ny eny? Manao nareo? Manao nareo mivady, mandroso e. Nareo koa dia ohatra nireny vahiny be ery. Ary mbola menamenatra ihanga zany vinanto vaviko zany, mandroso retsy a. Tsy menatra zany izy ry dada fa efa fomba ny mihitsy mody tsy miteniteny eo voalohany a. Ka inona ny vaovao ry izy mivady a. Za ty tena ohatran'ny falifaly ery mahita nareo, reninareo moa dia tsy mahateny tsony mihitsy fa dia hitako tena faly ery izy. Ela ne nareo vao tonga aty aminay indray e. Aiza kosa ny dia hoe ela ry dada, vao tapa-bolana izay navitano mariazinay ve dia ela hoana ary. Mbola somary sahirana kely tamin'ilay fifindrana trano teo koa izay mivady dia zao vao afaka namangy e. Ka manahoana moa fahasalamanareo aty izay? Salama daholo izay fa nareo manahoana e? Salama tsara izay reneny a. Tsara kosa zany ko. Ka tsy aleo ve reny mba hangalana ranom-boankazo kely aloha izy mivady a. Sa inona ilay natokonao teo? Sao dia mba misy vomanga ao reneny a. Vomanga mihitsy zao nataingiko fa mbola miandry kelikely ary ilay izy vao masaka. Tsara kosa zany. Izay mihitsy ny tsafizako atao amin'ny dada sy neny ato. Fa sao dia mena rano aloha nareo e, sao dia mangeta eta. Ny azo ronono no tiako sotroina. Andraso fa tonga dia omeko anareo ilay ronono saika sotroko tao raha izany. Ao anaty termosy moa izy teo reniny? Pirina ao anaty termosy eo ilay izy. Andraso vetivety ary. Dia izay rakizy a. Mbola manamafy hatrany izay mivady a. Mahay izy mifankatia tsara. Tadidio ry anakisany fa ny tokantrano a dia tahaka ny jifotsy a. Ka vao tsy alana kosokosoka ary tota tsy alana romborombo. Noho izany dia mahay izy mifandefitra re a. Tena marina mihitsy izany tenin-drainareo izany fa mba azo atao raraka tany fotsiny fa mba enoy tsara ny anatra toriny anareo e. Ao anatin'ny tokantrano ry anakisany dia ilaina ny fifampitokisana. Ilaina ihany koa ny fifanajana. Ary ny vehivavy a dia tokony hianaiky ny lehilahy ary ny lehilahy kosa dia tokony ahity ny vady noho ny soratra masina. Fanampin'izany dia izy mivady dia izao a. Raha toka misy ny adiady dia mahaiza mifamela heloka mandrakariva. Matokisinareo ry dada sy neny fa tsy ataonay latsaka tany zany anatra omenareo anay zany a. Ary misaotra anareo fa na dia efa ao anatin'ny tokantrano ary izay dia mbola anarinareo ihany. Dia mankasitraka anareo ry dada sy neny a. Sahoana ry tiana? Tena marina mihitsy izany. Tena misaotra betsaka anareo fa tena manana ray aman-dreny tokoa izay manana anareo. Rianay anaka ny mahita ny tokantranonareo milamina sy mirindra tsara. Dia mba hanaraka ny dianay mivady ane ny tokantranonareo mivady. Be dia be mety mifankampanahy indrindra fa sery fidy a. Tandremo tsara. Hatzao ny tokantrano. Hatzao ny vady. Fa sao dia mahita ny akanga tsara soratra ka manary ny akoto aman-trano rehefa ratra izay. Tsy manao an'izany ary dada. Efa tiana no men'Andriamanitra ho anjarako dia mijanona aminy ihany fa na misy ny akanga tsara soratra raha tsy manary ny akoto aman-trano izany ahy.
Loha andeha aloha izay ry dada sy neny fa voaraina tsara izay fananarina ireo izay fa misaotra betsaka. Tsy aleo mba hateriterina etsy avelany etsy ve izy ireny a, dia aiza ilay vomanga iny ampitondraina andry zareo e. Ay vy hitondra vomanganareo izany. Aloha ka arina kely ary hitondranareo anazy. Eny ary fa dia veloma dada sy neny dia misaotra indrindra. Dia le akoho le manatody tao, le tsy manatody mantsy ampitondraina azy saika le manatody indray ny lasandry zareo. Aleo mba omena akoho koa zareo e. Aloha raha entanareo ty akoho ty dia mba toy ny lambana koa ny fanambadianareo ka fatany isarahany. Tena mahafinaritra ery ireny ny tokantranon'izy mivady ireny a. Mahatsiaro ny fahatanjahantsikany mihitsy a, marina moa. Ianao koa ty dia be vazivazy ery. Ka tsy marina indray ary ve izany. Fa mba nahazo kosa aloha le fity kely nahazo any tiana a. Sa ahoana ny fijerinao azy? Tena endry mihitsy ny aloha raha fijeriko any zanak'olona iny. Sady mivavaka. Ie, izay mihitsy ny aloha ny tena tombony aminy. Fa tsika kolo na dia efa manana tokantrano aza ny fidy a, dia tokony hitondram-bavaka azy mandrakarivotsika mba tsy halany amin'Andriamanitra, mba hanaraka ny diantsika ihany koa e. Sady izy iny anie hitanao ihany fa mafimafy loha izay teto ny tezantsika anazy. Fa na izany ary aloha mba makatoy ihany ngarainy. Fa tsy aloha ve aloha handeha ho any an-tsenitsika fa sao dia tsy mahatratra tsena eo indray e. Tena marina mihitsy izany, alao mihitsy ny aloha andeha tsena e. Tino, aiza ianao e? Otry tao taitra be ianao. Ianao tena manaitra mihitsynko. Jereo le viliera latsaka mihitsy ny tetỳ an-tanako. Ianao koa ty dia averinao fa iza indray ary. Ka tena tsy napoziko mihitsy ny fahatongavanaoko. Nga ny ravaloana re. Ie, ny ravaloaka androany a. Ary efa masaka nga ny sakafo. Efa eo ampikarakarana mihitsy re za zao a. Mbo apio re za hitetika an'ireto fangarona ty sakafo ty a. Aiza ny antsy dia aiza ny vilia asiana anazy? Efa ireo ka ireo akaikin'ireo. Ao ary efa apiko ianao e. Tena hafa mihitsy aloha fidy ilay tokantrano napetraka teo amin'Andriamanitra, ary indrindra hita taratra mihitsy ny fiainana kristiana. Hita fa izany mihitsy koa. Za aloha tena mahita hoe tena sambatra mihitsy le manana tokantrano kristiana e. Ary isaorako ny tompo mihitsy ny nanomezany ana vady kristiana ohatranao. Za koa dia tena misaotra ny tompo mihitsy fa izy mihitsy ny nampiona antsika e. Andeha aloha tena vehivavy fito zao fa sao dia tara. Loha ary fa terika tsy ambavahady ianao e. Ndao ary. Hoe, aloha amboarina kely dia vozona akanjonao ty fa tsy misy tsy mety kely. Misaotra tiana. Voiza, hafa ihany zaho manao ambady izany. Zay fa raha tondro miverina eo a. Ie, dia mahazo-toa. Ie. Andriamanitra, mba tahiry mivadika iny any amin'izay lalina rehetra alehany ihany mba tsy hisy fakapana ahazo azy ry Tompo fa dia fanainao masina anie ny aro azy iny. Na mandeha izy na mitoetra dia ianao no mba azy hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Monsieur Fidy manao ny Clara? Taratara indray ne ianao izany androany vao tonga e. Fa misy inona? Tena nitohana be mihitsy le embouteillage tao sotro tao Clara. Efa nandeha aloha ihany fa tena nitsoka mihitsy.
Matoro maraina zay ko inona koa. Jereo ne hatramin'ny latabatra biraonao zay fa tapitra voadioako daholo. Zany very Clara? Ianao ary ve tsy mahita hoe lasa mangilangilatra ery ilay latabatra. Tsara kosa izy zany misaotra betsaka Clara. Manana mpiara-miasa mihitsy manana anao kaiko. Tsisy fisaorana re tompoko fa dia tsisy nitady anao ve teo ry Clara? Oay, izay maro ny adiniko. Efa nisy olona roa zao nitady anao teo. Zany ve? Dia nataonao ahoana? Dia naveriko fotsiny hoe rehefa avy eo fa taratara kely angambana izy. Ianao tsy nefa fantatra hoe tonga. Iny ary misaotra anao e. Allô, tiana zaho ihany akia. Somary taratara kely andro vao mirava fa ohatran'ny mbola biby asa kely ty ampiasana. Aza matahotra indrie. Tonga dia minana sakafo. Zany ve? Tsonoana. Eny ary. Tsy maintsy tonga ka. Aza ana fotsiny ny trano fa tonga dia efa misy lakile aty amiko e. Zay. Rehefa avy eo zany. Bisous. Sambatra be mihitsy ny tokantrano fidy zany. Raha mba zaho manambady ohatran' io tena tiako be mihitsy. Ahoana zany? Tena sambatra izy. Tena sambatra be koa aloha zao ilay vadiny. Tena ohatry ny hitako ery zany ilay fahasambarana anatin'ny tokantrano zareo. Tena mba tiako raha zany manambady ohatran'izany. Dia ahoana ary niny tsonga dada? Tsy ao izy fa mbola nisy dina liany e. Sendra manandalo fotsiny dia namangy dia mivily e. Dia ahoana fahasalamanareo mivady ato? Salama tsara daholo zay fa nareo ano manahoana zao? Salama tsara zay ry niny. Tsara zany e. Saotra an'Andriamanitra rehefa salama daholo. Ary roviana aloha zao zavikely no tonga. Aza matahotra anao fa tsy ho ely. Tsara kosa zany. Ngamo tsy tena mahafinaritra mihitsy fa ohatra ny hita ihany ilay fitahin'Andriamanitra amin'ilay amin'izay ilay mivavaka. Tena marina mihitsy izany teninao izany fa ataon'Andriamanitra samihafa mihitsy nge manompo azy sy ny tsy manompo azy. Izany mihitsy ry neny nandanako any am-piangonana isan-kalahady. Tena hitako mihitsy hoe hafa mihitsy ilay manompo azy. Marina mihitsy izany teninao izany fa ny tena tsara aloha dia hoe tena efa manolotra ny fiainanao an'Andriamanitra. Tena Jesosy Kristy mihitsy no avela hanapaka ny fiainana. Izay indray neny. Efa mivavaka ry neny dia efa mety a. Tena tsy ampy izany anaka. Marina fa ilaina ny hoe fandehanana any am-piangonana fa tena ilain'Andriamanitra aminao dia izy tena avelanao anjaka ao anatinao sy hanapaka ny fiainanao e. Efa hoe neno oka ho zay. Efa mankany am-piangonana dia efa ampy izay. Sady hafa mihitsy nge ny tokantrano rehefa Jesosy Kristy no avela olohan'ny tokantrano e. Eny hito ihany zany ry neny fa zao aloha mbola mety tsara dia aloha dia amin'izao ka. Amin'ny mahazanako anao ne dia izany no nanarako anao e. Sady tsy te hanan-dratsy ne izay vady e. Eny rery neny fa eno zany e. Tsy maninona fa mieritriretiny e. Tina, ahoanao izay dokotera teo? Salama tsara hono ny zaza e. Mihetsika tsara izy dia matanjaka tsara izy hono dia tsisy atahorana ka. Zany ve? Hay mahafaly kosa izany. Dia lahy hono sa vavy ry Tina? Inona ny tianao aloha e? Raha mitiako izao dia mba vavy e.
eny efa na izany raha zay omen'Andriamanitra eo tiako foana e. Vavikely aloha le izy. Zany ve? Oe, faly be a. Oe, misaotra an'Andriamanitra kosa zaniko. Tena misaotra azy mihitsy fa izy no manome. Ataontsika iza zao ny anarany? Iza ny tianao? Kloina zao ny tiako dia mitondra ny anaranao izy. Ay, mety tsara mihitsy zany. Tena tiako zany Kloina zany. Dia efa ho avy zany Kloina keliko. Teraka aneo ny tiany teraka vavikely andray nahazo zavikely ihany tsika reny ny aela ny ela tena misaotra an'Andriamanitra ka roviana aloha tsika ny andeha hiakatra mangy azy ihany ka angahy andriandro tsony fa tonga dia zao dia mandeha rehefa voalamina daholo ny zavatra rehetrako. Ay ifanomaninao le akanjoko iny fa andeha mangy azy ihany tsika efa madio daholo ny akanjonao aoko. Dia mila hafarana koa aloha ry be koto mba hiandry trano fa aleo mijanonjanona kely any za aloha mbola hitaizany zavikeloko e ary ianao nga tsy ampifana. Hijanona mihitsy ny azo ampifananiko zavikely voalohany iny ve dia avela fotsiny eo. Zareo koa aza ny tsy niteniteny mihitsy tokony mba niandry voaka tany ianao hoe lazainy fa hoe mbola mivolana ambony hony vao teraka ay lasa loty izy. Ka zaza voalohany ka tsy mahagaga e. Dia angana ianao fa efa vonona aty mety zao malabariko zao. Mety zao e. Ary aloha za io manavetivety. Le totenanao iny anaovana sady mba miverina tanora ery ianao amin'iny kono. Ianao koa tia manany ihany fotsiny. Odio mandroso hoe manahoana mesefety Clara marina mandroso ianao. Ie Petrapetra manahoany tiana ao mba jereko ilay zazakely hoe men'Andriamanitra ny fara aloha e dia hoe aizany izy tonga kely ery iza ny anarany? Kloina ny anarany. Tsara kolo kosa izy ato izany. Ie zany mihitsy e tena ohatran'ny dadany e. Ohatry ny mamanko. Zany vitsy ny olona rehetra rehefa ry Clara azy tonga teo milaza hoe ohatran'ny dadany hono Kloina. Manany ihany ahy e fa sady misaotra ny mamany ilay izy misaotra ny dadany. Ianao koa raha nany ihany. Salama tsara. Ie salama tsara hono izy ka. Mahazo nono tsara ve? Ie tena misy mihitsy aloha isaorina ny tompo e. Ay tsara izany sady izy koa ny rehefa mahazo nono dia endry tsara e. Tena mahafinaritra be mihitsy ato an-tranony. Milamina be. Zareo koa ohatrany hoe miadana be izany. Ay ve. Tsy majery arina tava ary fidy aleo aloha ambariko mivozona akanjonao fa efa tsy voakarakara mivadinao tsony angamba ianao ty efa variana amin'zaza izy. Fa nanina mivozona akanjoko hoe misaotra anao. Mivadika jere efa maka be koa ilay andeha hiasankeo maraina dia tsy voajeriko tsony ka. Dia na dia izany ara ve dia ianao andeha ve dia tsy hita mivadinao akory dia jereo ny ty patalohanao e. Ka sahirana kosa izy ngery Clara kolona kely anjehana ny raharaha ao an-trano. Ka zany anie tsy maintsy atao rehefa manambady jerena koa mivady fa tsy hoe misy zazakely dia alina amin'ny zazakely. Tena jery rezy androandry Clara fa ianao koa zany dia tsy. Tena mieritrereta mihitsy ianao efa tsy vita ny tiana tsony ny fiainanao. Jereo ny patalohanao ary sady mikorokorotra tsy voapasoka tsony misy tasy be mihitsy io arina io. Io ve dia tokony hitany ane io raha rehefa andeha asa ianao e. Tsy misahirana ho ahy izy fa sisa zany izy ve dia tsy hanam-potoana kely mba 5 minutes eo mba hatokana ho anao efa isan'andro amin'ny zaza foana parivandro ve dia hafahafa mihitsy koa ilay tiana ka. Ary ngay ianao efa ela be tonga teto. Zavy voangana teo ary tonga ka.
Izaho mbola niandry anazy mivoaka amin'ny fianarana fa taratara kely ry zareo vao nindravy. Ay, avy ary aloha ty zanak'dady lehibe sady indray tiako. Tata, fa inona ny ataon'ny tatana? Ay, le finanandriny ihany le gâteau. Satra tata, tata na tiako be tata sineny. Izay koa ty andriky kilona. Ary mba mianatra tsara mindrena am-pianarany. Tasa ataoko voalohany mihitsy anty Zany, raha ho voalohany ndray amin'ity dia vitanana kilalao. Merci papa. Ary toa taraiky be nareo vao nindravy. Ie, taraiky be izay androany vao ndrava fa be asa be mihitsy. Saika tsy vita mihitsy rangely asa. Ka nareo tsy efa misy supla foana isan'andro Iny efa misy ngefa androany tena be loatra kosa le supla androany ngery tiny. Alao sakafo aloha fa ina zao masaka ao? Misy kisiny re vita akao dia mbo alaivo anaty lafaoro ao. Ay, tsara kosa zany aloha Ianao efa ninana nga? Efa ninana fa efa nisako anao le ambiny ao Anarito zany sisany. jus ao. Ay, anaty olo zany reto Ho an'ny daholo raha laninao Ay, ary kilona nga efa natory. Reraka koa izy avy nianatra dia efa natory sahady izy. Sady efa misivy alina izy ao Siny ary ianao koa tonga dia matoritra reraka fa isakafo aloha Nga tsy ara hivavaka indray vao matory Tena ohatra nidreraka be ary tiana androany fa loha rapitso maraina ka. Ianao koa ahoana indray ary zany. Ka mba reraka ane zahay hitanao ihany fa be loatra le asa androany. Ka tsy mety nge raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka Ataovy eo rery tiana, ianao ve dia tsy hivavaka ho ahy Eny ary fa dia ataoko rereto zany. Mba hanafinaritra koa aloha iny fampianarana natao anatin'ny toritenin'ny paster Androany iny raha matoa sa ahoana izay ianao? Tena nisy afatra mafonja mihitsy niko. Ndry ary izy tiana fanakaizy tsy fidy itsy izy mianaka. Hita ho fa lasaiza koa ary izy Tiana, tiana ô. Ay, manahoana nareo ry dada sy mama? Manahoana ianao anaka ary nakaiza ho ahy fidy. Fidy reradreraka ny asa hoana izy dia aleo ny natorina akainako. Ndry dia andro tokony natokana ho an'ny tompo ve anaka dia mbola lozana hakanaina indray efa meny tompo andro foana mandritra ny herinandro dia mba andro anankiray ve ny mba hatokana ho an'Andriamanitra dia lozana mahakaina fa nga dia miasa alina foana ny zanakolahy Izaho mihitsy indray ny teneniny miasa alina foana izy misy supplémentaire foana ny asany. Dia mbo mangataka aminareo re izany mbo teneny kely izy mbo hanaro kely fa izaho efa vizaka miteny foana isan'andro. Hoany mihitsy izay aleo angamba ny ramatoa makantsika androany sa ahoana? Tena izany mihitsy aleo fa ho avy amin'ny mihitsy izay teny anazy fa aza matahotra ianao Sady androany koa mantsy ny andro alahady dia mety ho tratra ao an-trano fa izy fa raha andavanandro izy miasa foana dia tsy tratratsika ao an-trano. Aleo tonga dia miaraka aminareo mianaka ho any ary izay Andao sady efa misy sakafo anareo koa any. Andray, tena hafa mihitsy manana vinanto vavy tia rafozana ohatranao anaka Marina tena anisan'ny mahafinaritra na aminareo mianaka reto tsy mba ohatran'ilay vinanto vavy sy rafozana tena mifandrangitra sy miady lava izao fa dia mifankatia tsara. Reninareo moa dia malahelo anao foana ao an-trano ao tena mampatsiahy ny tantaran'ny Rota sy Naomi mihitsy ny anareo mianaka Ka tsy hitako koa ny reny izay antony tokony hedivany efa zanako izao mifandraisako azy. Tokony ohatra izao kosa aloha ny fifandraisan'ny vinanto sy rafozana fa dia mampalahelo mihitsy ny vinanto sy rafozana mandrakariva fa misy aza dia tena mifanala-baraka, misy dia tena miady lava izao ny ahy kosa aloha tia vinanto vaviko ity tena hafa mihitsy tia ray aman-dreny misaotra indrindra anaka toy izy fa tsara Dia misaotra ny tompo mihitsy koa ny manana ny ray aman-dreny tena tia zanaka tsy manary zanaka mihitsy raha nareo fa
dia misaotra betsaka anareo. Andao amin'izay ohatra ry Clara efa alina anginy andro e. Izay indray ianao sy nohodinao. Ka tsy hitako indray manontany indray tiana ny an-trano dia inona indray no teneny koa ary. Ianao ve rangahy efa mody amin'ny foana natao isan'andro isan'andro dia izao dia hody sahady aiza mbola mody efa loatra. alina be kosa anginy andro e. Ka Zareo maninona? rapitso indray e. Ianao zany tsy tiana mihitsiny. Tiako ianao ry Clara fa na izany ary ange ataoko ahoana raha manontany indray tiana hoe taiza e. Kavalio fotsiny hoe mbola be asa be hoe raha tiana ianao dia mbola mijanonjanona aloha fa tsy mody izany sahady. Clara, alao ary rapitso. Ka fa maninona nefa ianao raha misaraka amin'iny amin'izay e. Ka efa ataoko dolina ny hevitra rehetrarehetra ry Clara fa izy tsy mety tsy hitako hoe tsy mety miady amiko akory ary izy voatra ny tsotra be. Tsy haiko mihitsy ataoko ahoana ary nisaraka aminazy amin'izany. Ka zany teneniko anao aiza mody mihitsy koa aloha androany dia amin'izay izy tezitra amin'izay kosa angambany. Tsy Clara sao dia tsy mety izany fa hita loza amin'izany angentsika e. Alao fa rapitso indray tsika manohy ny fiarahany. Sady ianao nefa hitako mihitsy nefa manomboka tsy fitiavany tinany sy tsy firarahin'ny tinanao e. Ny kanjonao ireny izao efa pirofo mazava tsy vita intsony ny karakaranao fa loza mioaka amin'ilay zaza zao. Iny manaiky an'izany ny ahy e. Fa na izany ary ataoko ahoana raha fomba hisarahako aminy e. Raha tena tiana ianao dia hitanao foana fomba hisarahanao aminazy. Iny ary fa alao aloha otsika androany dia eritreretiko izany andro amin'alina dia itao izay ho atao e. Eny arako mandefitra foana zany. Fa maninona hoa dada neny to mody alina be foana. Za koa ary anaka mba ho gagako. Efa manontany azy foana dia efa mananatra azy foana nefa dia tsy miova fa izao foana e. Maly tsy miova. Sao dia mba misy mandrebireby azy kosa ary andry neny. Dia izay aloha no tsy fantatro fa dia ny tompo mahita re. Nefa na izany ary tsy mino ka. Eny apetrakitsika amin'ny tompo ry neny a. Izay mihitsy kirikilona. Efa vita ve aloha ny devoirandry ao e? Ie efa vita ny devoirako. Tsara izany. Ndana amin'izay aloha matory fa alao izay andray ny dady eto e. Zay ary fa andeha atory e bonne nuit koa neny. Ie bonne nuit ndry. Tena marary ary fidy. Tena manay tena tsy fantatra hoe inona mihitsy ty ary. Ka tsy efa tany amin'ny dokotera ve ianao ry tiana? Taraina foana kosa ianao e. Mbola misy paracetamol dia izay aloha hohanina ka. Efa ninana re zava ohatrany tsy hitako mihitsy n'izay fisindan'ilay izy e. Dia tsy hitako intsony indray izany nazo atao amin'izany. Inona nazo atao amin'izany? Efa misy paracetamol, efa misy fanafody hohaninao. Ka sao dia tokony ho tarafina re. Tarafina amin'inona re ry tiana? Aiza ary ny ananantsika vola amin'izany e. Fidy a. Ary ianao zanga ohatrany tena tsy mivaky loha amin'ilay izy. Izay indray tiana. Ka ny azako ary be da be mampivaky loha ako izany hoe mbola zako saina koa e. Mahakaleo be mihitsy sermona anao ato an-trano ato. Laza loha ka. Mandreraka. Fidy. Ody Kristina. Tonga aky dia mandrosorofo. Clara efa mivohitra io a. Ka tsy hitako. Manahoana aky? Zao aky a. Zao tsy salama zao. Fa efa mba tany amin'ny dokotera ve? Efa tany mihitsy fa dia na ny dokotera ary nge very hevitra tsy mahafantatra hoe inona ty mahazo anaty na inona. Mba aretina hafahafa koa ny endry izany ary aizy fidy. Ka nga tsy mbola any am-piasana izy. Lehilahy ky ireny angaha hita e. Mahirezaka fa hitako hoe mafy ihany izao mahazo andry izao. Samy mihitsy aky a. Na dia apetraka amin'ny tompo izy ity fa tena tsy hita intsony mihitsy. Fa manahoana aloha ny asanareo mandeha tsara? Mandeha tsara ka.
Zaho ndravaloha zao azy aloha dia nakaty amindrimba namangy Indray mihitsy ki tsy manadino. eny e tsy isy fisaorana fa mampinamana dia mba mitsidika e, tsy manadino fa mivadindry koa aloha dia tena varim-bariana mihitsy tato ato izay ary zarany e gaga fa efa niala lohako tany am-piasana ary izy dia sao ve mbola tsy tonga foana. Zany ve? Tena marina e, izy ary nanidy birao aloha izy ne tato ato izay miala loha be foana ao am-piasana e. Efa izy miteny aminao hoe mbola manao supplémentaire. Dia izy ve tsy mody aloha? Any amin'ny 10 any izy tsy izay vao tonga ato an-trano e. Andriamanitra mba tsy rariny kosa ane zany atao mifidy izany dia antanindry ve izy hoe makaiza? Miasa foana hoana izy ko. Avelako aloha ndry fa aleo za andeha amin'izay e, fa dia miraro soa kia. Misaotra betsaka ki mitsidika dia tahin'ny tompondry. Ie dia miraro fahasalamana e, dia velomany amin'ny fidy ihany. Clara, ohatry vaina nataonao taty aminay taty. Ka ianao efa tsy hisaraka aminy ihany dia aleo mihitsy izany ho miresaka aminy. Clara, sasa loatra ianao ka dia inona ny tena anao tao amin'ity natao? Anona mpifantariko azy ny fiarahantsika-ko. Sao dia mba tsy mety re zandry Clara, marina. Fa inona tsy mety amin'izany e? Ka tokony hoe nalama mangely izy fa tsy tonga dia maikamaika be ohatr'izao ianao e. Ny ianao ampiandrasinao foana dia aleo za mihitsy nanao azy androany. Vita tsara izy izay. Ataovy amin'izay izay ataonao. Clara, ohatran'ny tsy mahatoky anahy izany ianao. Tsy mahatoky mihitsy satria ny ianao ela loatra ka za tsy mahandry an'izany Fa inona loatra ny aretina mahazo anao ty anaka? Dia tsy haiko mihitsy tery mama fa manahitaina tsy fantatra hoe ahoana na aiza mifodotra ilay aretina fa tena mila tarafina nefa izay koa ty tsy manam-bola mihitsy. Dia inona fotsiny nataonao izany? Hoentina mbavaka re isan'andro san'andro sady fidy koa ngeriny tsy mivaky loha mihitsy e. Tena izy inge anaka efa toetrany hatramin'izay mihitsy ilay mafimafy loha tsy azo teneniny. Fa na dia izany ary maherezy tsy manary anao izay. Dia misaotra anareo indrindra. Ve bebe ato e? Ato ka manao anakikoloina. Anao amin'ny bebe ary aizy dada be? Tsy nakaty izy fa sahirana be amin'ny asany an-tanànako. Dia inona mba nentin'ny bebe anà? Gamo misy ninina fa vomanga sy saonjy ihany no misy any. Dia andrahoiny neny vomanga sy saonjy izany rehefa aveo. Renao raha marary ve dia mbola vita handro an'izany ao fa andrahoiko rehefa aveo Ay, ngany mbola marary foana? Mbola marary ankizy ary koloina. Ary dada iza foana atao mbola tsy tonga? Mbola sahirana miasa re izy anaka. Ka manahoana izy telo mianakao reniny? Tena mampalahelo mihitsy nge ilay vinaty vavintsika ao Ny tiana ve? Tsy salama izy nefa ny fidy koa tsy hita tsy mirarahana azy mihitsy. Dia maninona loatra ary ilay zalahy iny. Efa elany tiana nitaraina marary izay foana fa lazaingarainy fa paracétamol foana hono nasiana hoaniny. Mampalahelo mihitsy ilay zanak'olona reny sao dia tokony ho karakaraintsika io zanak'olona io raha maninona eo anio ka tsy afa-miala amin'io zanak'olona io tsika Tena mila mandray andraikitra mihitsy tsika ka tsy tokony hijery fotsiny fa tena mafy mihitsy manjoa ilay zanak'olona. Ifidy koa dia tsy azo tenenina mihitsy. Rehefa tenena izy mahay miala bala foana lazainy hoe efa sahirana mikarakara azy foana ary dada efa ela no nitsaboana azy fa tsy mety sitrana sy ny sisa nefa dia tiana ve dia andainga hoe tsy miraharaha mihitsy fidy. Tsy fantatra aloha fa izay no lazainiko. Za aloha mino fa tiana tsy mandainga fa ifidy mihitsy misy zavatra mahavariana azy ihany ireny. Mila entina mbavaka mihitsy koa aza hitako araka ny mpiara-miasa aminazy eo ihany no manatalatala n'in'ilay zalahy iny. Tsy ohatr'izao mihitsy aniny fiaina tokantrano-drareo taloha Izany mihitsy.
tena marary mihitsy izany. Andriamanitra mba sitrano finjeo rery tompo. Oay, fa maninona eny? Ka neny mbola marary? Mbola marary akiza. Mijaly aza. Sao dia hoentina any amin'ny dokotera ary neny e. Moka aloha izao anaka. Aloha apetrakantsika amin'ny tompo fa mivavaka ange manova zavatra e. Ka tsy mandry mihitsy nge ny saiko ry neny e. Zaho rehefa ny ampianarana dia mieritreritra neny foana hoe nanahoana ary izay neny. Aza manahy ianao e. Tsy maintsy sitrana rehefa sitrako ny tompo no hasitrana e. Aleo ary aloha izay karakara ny sakafontsika ary neny a. Izay mihitsy anaka. Fangahy ianao mbola marary indray ry tiana. Mbola marary zary fidy a. Tsy mety sitrana mihitsy koa ianao ka. Ka atao ahoana ary? Za zao fa mieritreritra hoe va sitran'ilay paracetamol tao indray zao anao. Ninao koa dia paracetamol foana aretina andoha ihany nge sitrany indreny. Ka rehefa aretina sitran'ny paracetamol zany efa zavatra hafa mihitsy. Mahasosotra. Alo, iny faiza? Iny ary. Ino hafa ho avy a? Anza metsiketsika eo fa ho avy a? Faizaka izany ry fidy. Mpiara-miasa aminay re zany a. Fa nilozako aloha anao ka. Zay. Fidy a, marary anesy. Efa fantatro zany e. Piasa be a. Tsy mandreraka be anahy mihitsy ry Clara miditra ao an-trano ao ezaka miditra varavarana olona mitaraina marary foana no henoko magaleo mihitsy. Ka izany efa miteny anao hoe sara ao amin'izay e. Ka efa toko daholo ny tsy atao rehetrarehetra fa tsy mety mihitsy ange tsy hitako hoe ataoko ahoana nge ry Clara e. Za vao tonga ao an-trano hiteny aminazy hoe ndao hisaraka le izy marary ny teneniny dia tsy hitako atao ahoana. Ka ianao zany mbola tia anazy? Efa tsy tiako tsony izy e. Olona marary ve ataoko inona ry Clara? Mandreraka be tsy. Ka ataovy ary ny divorce e. Nenao olona marary lava iny. Dia atao ahoana ary? Mitaraina marary foana resiko ataoko ahoana dia amin'izy marary iny ve zany teny hoe andao hisaraka tsy vao maitsy. Ka raha tena tianao ahy dia hitanao foana ny anaovana azy zany. Tsy hitako ireny atao ry Clara. Zao fotsiny ary e. Ahoana? Rehefa tsy hisaraka nareo dia andaontsika ny hisaraka. Andray ry Clara. Aza mba mafilafilo ohatr'izany moa e. Ka zay e. Zay tianao io na za na izy. Zao ary fa hisaraka izay e. Zay ahay. Tiana, azafady nge anao e. Ahoana izay ry fidy? Aleo hipetraka eto akaikinao eto e. Misy zavatra lazaiko anao re Tiana. Meno anao rehefa teneny e. Zao e. Ahoana ry ny anombohako azy e. Zao Tiana. Tsapako hoe ohatrany tsisy fitiavana anao tsony atao amikato na kily aza. Fidy. Ahoana izany teneninao izany? Zany ho ahy e. Hitako hoe ohatrany tsy mety tsony ilay fiarahantsika sy anao e. Dia izay no saika angatako aminao hoe andaontsika sy anao hisaraka e. Andao karakaraina ny divorce antsika. Andriamanitra fa ino ny tilazainao? Tsy mety izany ry fidy a. Dia ahoana izany ny amikiloana? Za ny amikiloana indray tsy olana iny fa tsy hoverina izay tsy hozanantsika iny e. Aza matahotra ianao a. Fa ny fitopolo isan-jato fananantsika hosoratako aminao daholo. Fidy a, dia izao hoe sisa ny faran'ny fifankatiavantsika. Tsy kinazako raha nge mba tonga saina ihany ry Tiana hoe fahinarana tonga an'izao e. Le fitiavana mihitsy nge nefa tsisy dia aloha mifampitsodrano e. Dia ahoana izany ireny lokaloka natao teo ambony alitary ireny? Ka tamin'ny taloha ne zany hafa ny taloha dia hafa izao. Izao ary mangataka 3 andro aminao aloha za eritreretako aloha dia aorian'izay meko anao ny valiny. Ady mbola apetraka amin'Andriamanitra kosa. Ianarako.
Bebe ô, bebe aiza nareo? Oay, Kiloina, zavy keliko marina. Manahoana aloha bebe? Manahoana Kiloina? Manahoana daholo nareo ihany rehetra? Nenina aloha efa misy salama ihany e. Dia dadanay salama tsara. Tsara kosa zaniko, sady izay nge aty mitondra mibavaka ny reninareo foana e. Misaotra betsaka ry bebe a. Aiza aloha rehetra etako reto nataoko ry bebe fa reraka be koa zany. Eta ty re ampirimo katsy e. Ndao amporoana fotsiny dia izaho mitondra anazy makany fa sao dia reraka bebeko. Andao ary. Manahoana aloha ndry endry tsara ve? Endry tsara sady izany ampianarana eny mivavaka foana e. Sady izaho koa mahay be tany ampianarana dia izany nandefasa nananao vakansa aty. Tsara kosa zaniko, toy izy fa mety e. Efa nieritreritra anao izay telo andro dia ahoana an'izay valitenanao ry tiana? Rehefa nandinika ary fidy dia ekeko mifangatahanao. Ay, ao fa ho tanterahako ilay fampanantenana nataoko e. Hosoratako aminao ihany ny fitopolo isan-jaton'ny fananantsika. Tsy ry fidy a. Tsy mangataka ninninina any aminao fa tazomy anao ihany ny fanananao. Fa ny an'ny angatahako aminao dia tsotra. Inona tadiavinao e? Izao a. Mangataka aminao mba tsy hampahafantarina ny kilona mihitsy izao zava-misy izao ao anatin'iray volana. Raha izay fotsiny tsisy olana izany e. Dia fanampon'izany koa. Anga mbola misy. Trotronao a miala ao amin'ny efitrano salon makany amin'ny efitranontsika rehefa hariva. Dia tena seho amin'ny kilona mihitsy hoe tena tia be anahy mihitsy ianao. Tiana, sao dia mba manany ihany ianao. Hotrotrona ao amin'ny salon makany amin'ny efitrano fandriana isan-kariva. Izay re mba angatahako aminao. Dia mandritra ny 2 volana ve anao an'izany foana? Ie, 2 volana fotsiny anie. Tsy hay ry tiana. Eny e. Raha izay moa no hitanao fa mety ahafahantsika manao divorce dia tsy maninona fa mihafa e. Ho ataoko re zany e. Raha izay no hoe anehoana ny fitiavany hoe tianao eo amason'ny kolona dia tsy maninona e. Mba manao cinéma kely eo zany tsika sy ianao. Clara, faly be zao anao teneniko an'ity vaovao ity a. Fa vaovao inona? Ka momba antsika koa. Hoe ahoana? Nanaiky ange tiana hoe saraka izay dia anao divorce e. Za ve? Ie, za ve tsy mahafaly. Nisy fipetranapetrany ihany aloha nefany. Fa fipetra inona indray e? Mba nangataka-andro izy hoe afaka 2 volana hono. Ay ve izay 2 volana e? Andronao ve? Zay ary efa vita iango. Izay 2 volana ve tsy fiafina eo e? Ay, fa tsy fantatro ange dia zao Clara e. Mety sady mampime izy ty mahasosotra. Le ao anatin'le 2 volana ange asaina mitrotro anazy foana ao anatin'izay 2 volana izay. Za ve? Tena tsy mahasosotra eny e. Miverina mitrotro zazakely indray ianao za. Efa manaiky an'le hoe divorce izy moa dia mba manaiky kosta ahoana moa izay mba angatahany. Kely olo ianao. Tena miafy be mihitsy fa tsy miafy kely izany. Dia isakariva ve zany efa? Isakariva ahoana. Efa reraky ny asa vaty mbola hitrotro olombelona. Ka tsy nahazo asa be mihitsy. Mafy ty tianao divorce. Eny efa misaotra anao aloha za fa noho ny fitiavanao anahy daholo zao za. Tena fa niezaka mihitsy ary Clara. Tena ataoko daholo izay rehetrarehetra izao mba hivaditsika. Eny misaotra anao. Ndao amin'izay raha ry fidy mba trotroy amin'izay a. Andao ary atry mavesatra koa nge anao zany ry tiany. Hoay, dada sy neny mahafinaritra be mihitsy nareo mifankatia be zay e. Ie, dada sy neny mifankatia mihitsy ka. Andriamanitra ô, apetrako aminao mihitsy ty vadiko ty mba ianao ny asa ao aminy, ianao no amindra fo azy. Ao amin'izay anao apetraka ka tena mavesatra be mihitsy.
mandreraka rangaga. Hina ihany ty mandreraka anao Kale asa vaovao an-trano rery Clara. Maro sosotra mihitsy bataina. Ila tsy ho vitako mihitsy fa fanekena moa dia tsy maintsy atao e. Hay kosa. Mba mefifa efa tapa-bolana ve sisa. Tena mbola tapa-bolana be zao tena mankamo angeleza Clara fa zany tsy maintsy atao e. Tsy efa mba zatra ve ianao e? Tsy mandreraka be angeleza Clara zavatra bolombe iny no batabatay. Ary manina raha mba andramana atao tsangorondray raha mandreraka le le trotrona rehefa makamoko atao an'izany indray hoe Clara fa za manany ihany a. Ka ianao ne mampime anahy mihitsy e. Dado, tsy raha tokony trotrony dadany eny ve zao e? Ie tokotra andaony eny a. Ortina, ohatra me maivana foana ny ianao zany e. Zany? Fa maninona ianao e? Mba manahoana ary izy telo mianaka an'izay raha matoa. Marina raha tsy manimanina ny zafikelyko indray azy zany. Mety tsy maninona re izy ihany e. Sady tsika koa nefa tsy mitsahatra mitondra mivavaka azy ireo e. Zay aloha e. Tena mila mivavaka foana tsika fa mivavaka manova zavatra. Mino fa tsy maintsy mbola hovany-tompo ihany fitindray andro any. Tena marina izany indrainy e. Sady tsisy zava-mahagaga ny tompo ataony e. Sady raha araka ny fitantaran'ny kolona le tamin'izy telefona le hoe toa mifampitrotro foana hono izy mivady ao an-tranao. Efa mahafinaritra anie zany raha matoa e. Ka zany mihitsy za koa raha mba faly ery tamin'iny. Hitako tena tia vady kosa aloha le zanako e. Raha pitsy zany sisa dia tapitra le andro napetraka tiana. Baibai-ndry ry tiana. Hanomboka hiadana amin'izay Clara. Miverina amina daholo indray zao ireny fiadanana be taloha ireny. Le fantsiriritoka hatramin'izay ireny. Tena tsy androko ity izay araina ny andro. Tsy maintsy mivady ihany tsika sy fidy. Miantitra ny tiany zany e. Marina e. Mbola zandroko izy nefa ny raha ny taonany. Ndray fa hoana aza sao dia mba nonona ataoko azy raha mahatonga zao. Ohatra maninona zany ara. Ohatra misy fihetseham-po hafahafa zany ety anatiko. Finary tia manjo ahy e. Ohatra ny lasa malahelo anazy zany e. Ary toa variana be hoa ianao e. Ka ohatra ny lasa saina kely fotsiny ary tiana. Tsy variana ka. Andriamanitra tena noho ny amiko ve mahatonga an'izao. Ndo za ihany nefa nandaniany herin'ny ray manontolo tato amin'ity tokantranonay ity. Sao dia mba tsy mety azy zao. Alao andrasako eto ka. Efa ho avy izy izay. Fa hoana re fomba ilazako an'izany aminy rehefa avy eo e. Iny izy iny eny. Hoana rery tompo. Fidy. Tanteraka ihany ny amintsika. Manahoana aloha e. Tsisy arahaba ve tsisy ninina dia tonga dia izany no teneninao. Iny ianary. Zao ry Clara. Tsy androany ve ilay fiam-potoana napetraka tiana? Ie. Androany Clara fa zao a. Alao tsoroka aminao fa tsy saraka amindray aka. Andray ry Fidy. Fa inona ity zavatra teneninao?
hitako tsapako zao ry Clara fa olana teo amin'ny fifandraisana iny antonona tonga niny disadisa teo amin'ny tokantranona iny ary zao vao tonga saina fa hay tena tsy nety reny nataoko reny ka zany tenenako aminao hoe tsy manaiky zany any inona tenenao eo Clara moramora aloha ianao tsy hainonao kory ny teniko fa ny anao dia nianina ihany fa zao tena tsy mety alohantsika mifampitsodrano fa tsy afaka niaraka tsika tena tiako mivadiko rery Clara lehilahy tena tsisy ilana azy ianao za zany alany andro tamin'ny fiarahananao fotsiny iziny ianao Clara fona re fa tena netiny tsy feritreretana tiako any mivadiko zay mahatonga na teny hoe tsy saraka fa fona re mba ianao lehilahy tsisy fotony sady tsy matahotra an'Andriamanitra io ianao fa lasa andeha hoteranga aleo mody mivady aman-janako amin'izay ka inona reno ataoko aleo fa anderanga ividianako fanomezany Tina tena tiako mivadiko tena tsy haiko hoe inona reny fomba aneoko amin'ny fitiavako azy anonerako andreny zavatra tsy nety nataoko tamin'ny taloha reny ividianako voninkazo izy dia hoasiko soratra amin'ny carte postale miaraka aminy angamba faly ery izy mahaino an'izay sy mandray an'izay fanomezana avy aty amboko izay tia anao zavatra zany aneoko amin'ny fitiavako azy Chloé Zerneny avingy andre atao kaikety mbola marary foana angany eny mbola marary anaka zao reny afarako anao tiavo tsara indrainao iny fa tena tianao mihitsy ane izy iny tena mikarakaranao mihitsy izy za ty tsy afaka manao ninina ntsony dia endre tsara ianao zany zanako hoaineny fa maninoneny aiza mivady malalako Tina malalako tonga ny ay Tina tondra fanomezana ho anao Tina fatao tsy atao an-dakozia fa aiza ary Tino aiza ianao aiza le vady tena tiako be zay angamba manao fangalam-piry koa izy aleo fo jereko amin'ny efitra amin'ny fandrinana eo Anao sahady aferineny fa manino ianao tata Francine matangana eny inona matiny eny Tina dia maty ve ianao Tina izy ry tata maty ve andray Tina manina dia lozanao zay narary sisa ry tata Tina fa nahoana re Andro fa lozinina re ty tala loatra ay very dadasineny ay tena fitiavany vadiko mihitsy nangatany an'le fepotona ray volana mba anehoana mikoloina hoe fakaty izay ka efa fantany fa ho faty izy tena zava-dehibe aminy ny tsy ara-tsendrika eo masony koloana
tena tia loatra izy. Vehivavy be fandevirana, vehivavy be herim-po, tena miaiky ny fahendrenana nanao ary tiana. Raha toy izany daholo ny ataon'ny vehivavy rehetra ao amin'ny tokantrano dia tsy ho rava ny tokantranona dia misy aza ny lehilahy maditra. Voalohany indrindra aloha fidy manararoatra n'izao tsy maheo ankolony izao izay mivady mba ahafahana miresaka amin'izay. Fantatray ary renay daholo ny tantaranareo reny, ny amin'ny fahoriana izay nentiny tiana teo anatrehan'ny ditra ny sy ny tsy feno se azy, ny tsy firarainy se azy ihany koa. Marina anaka fa niova ianao ary azo lazaina hoe tara izay fanapahan-kevitra ao izay raha teo amin'ny tokantranonao ny resahana, saingy nisaorana an'Andriamanitra aloha dia hoe niovanao ka nahatonga anao nanapa-kevitra hiverina hitindray ny vady aman-janaka ao. Ary zava-dehibe loatra ihany koa moa ny ezaka izay nataony tiana tao anatin'izany. Izao anaka amin'izao andro sisa izao aza variana intso tadio fa mihoatra lavitra noho ny fitiavany tiana ny fitiavan'Andriamanitra anao, ary aoka tsy angatakandro lavana amin'ny filafila an'Andriamanitra ihany koa ianao fidy. Tadio anaka fa tena tiantsika mihitsy Jesosy Kristy, nanao fiveriny aina izy mba ho famonjena antsika teo ambony hazo fijaliana. Nefa indrisy isika olombelona dia miny mihodina sy tsy miraharaha izany fitiavana izany. Lambolambony Satana amin'ny zavatra mahafinaritra eo ivelany dia sodoky raha olombelona, kanefa ny tanjon'ny Satana dia nitarika olona ny any amin'ny fahaverezana. Anio anaka dia atoloran'i Jesosy fonao fa sao dia tara loatra indray. Sady ny andrasoandraso ny marivandro misaotra dadasininy ary tsy angatakandro ohatr'izay lasa izay intsony fa manomboka izao dia tena andrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ahy tokoa, ary ametraka hafatra ho andro lehilahy namako tiavo ny vady aman-janaka, fa io no anjara nomen'Andriamanitra ho anao. Aoka ianao tsy hosodokan'ny zavatra rehetra ety ivelany izay ataon'ny Satana, aoka tsy ho azon'ny fakapanahy. Tadio rahalahy fa ny an'ny vehivavy hafa ny volanao sy ny fanananao no ilainy any aminao fa ny vadinao no tena tianao. Sao dia tara loatra reto avy no namelona ny tantara. Ery Rakotarvelo ny miaramila ny famarinana ny Edouard Miarinjatovo, Sikira Miarinjatovo, Rarsodina Nicole, Ranta Sobenja Vertina,